Saly miarabantsika indray manaraka ny TV Mada.com sy ny radio Mada.com. Le cœur et la voix de Madagascar. Fokontany anankiray indray no entina anaovana fanadihadiana ampitaina amintsika mpanaraka sy mpitsidika ny le cœur et la voix de Madagascar androany. Dia ny fokontany soavy masoandro izay ety amin'ny boriboritany fahadimy Antananarivo renivohitra. Ka Andriamatora Kotomalala Désiré filoha-hevitry ny fokontany no ifampiresadresaka amintsika mandritra ity fotoana ity. Faly miarabanao ary Andriamatoa filoha-hevitry ny fokontany soavy masoandro tonga soa eto amin'ny le cœur et la voix de Madagascar. Fanontaniana voalohany tompoko, mety misy firy marina moa zany zao ny velaran-tany eto soavy masoandro eto, dia mety misy firy eo ny isan'ny mponina miaina ato anatiny. Faly miarabanao Andriamatoa technicien, dia faly miaraba ampiaino ny le cœur la voix de Madagascar. Ny velaran-tany eto amin'ity fokontany soavy masoandro ity zany dia manome eo amin'ny 2 km² ary ny isan'ny mponina dia 26 495. Mety manahoana sy manahoana tena antom-pivelomana ato amin'ny fokontany? Ampiveloman'ny olona eto amin'ny fokontany soavy masoandro dia sahasahala amin'izao ndombe folo isan-jato amin'ny mponina eto soavy masoandro zany no mamboly sy miompy. Ny 570 isan-jato ny mponina no mpikarama isam-bolana ao anatin'izay fonctionnaire mpiasa zone sy ny mpiasa isam-bolana zany. Dia ny mpiasa tena eo amin'ny 3 isan-jato. Zay zany ny isan'ny ary ny tany tsy fananana asa mety manao tany tsy fananana asa zany tena ano any amin'ny 570 isan-jato mponina ny ankizy tanora any tsy manana asa ny fokontany soavy masoandro ity. Mety manahoana sy manahoana ary ny eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny? Manahirana fiarahamonina amin'ny ankapobeny mahakasika ny voalohany indrindra zany ny fahasahiranan'ny olona sy mifanitran'ny olona, ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny lasa be da be ny olona tsy voafehitsony amin'ny resaka fiarahamonina satria noho tsy fananana asa dia mivarilava any amin'ny resaka fisotroana toaka ny olona eto amin'ny tanàna, na ny lahy na ny vavy, ny tanora variana ny fifotoana zava-mahadomelina. Be da be ny olona mpandika lalàna zany amin'izao fotoana izao lasa tsy voateny intsony ny lalàna raha teo koa tsy miahatra ara-dalàna indraindray fa lasa manahirana mpitondra izy. Lasa mpitondra indray zany lasa voahentsika raha mampiatra an'ilay lalàna eo anatrehan'izao zava-misy iaina amin'ny firenena izao. Sarotra zany ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny, lasa tsy voafehy mivoaka. Mety manahoana ary mety fiantraikan'izay eo amin'ny resaka fandriam-pahalemana? Fiantraikany eo amin'ny resaka fandriam-pahalemana, voalohany indrindra aloha mampisaotra an'Andriamanitra tsy dia hoe inona aloha fa ny hoe resaka fanafiana mitaham-basy ny asan-jolahy mahery vaika aloha tsy dia matetika misy ety amin'ny fokotany, fa ny zavatra tena misy matetika ety amin'ny fokotany dia ny mpivady miady, ny mpivady lehilahy mamono ny vadiny sy ny zanany, ny amin'izao fotoana izao koa efa misy koa ny lehilahy manompo fanolanana zaza tsy ampy-taona, ny mpivarotra toaka elakelan-trano, toaka gasy, ny fivarotana rongony, izay rehetrarehetra izay zany no mitarika an'ilay tsy fandriam-pahalemana ety amin'ny fokotany. Ary eo amin'ny resaka taham-pampianarana ho an'ny ankizy, mety manahoana sy manahoana zay? Mety manana fianarana firy eo tsika, mety firy isan-jato eo ny ankizy miditra an-tsekoly amin'izao fotoana izao raha ety amin'ny fokontany soavy masoandro manokana? Ny fampianarana aloha miezaka ihany zany ny olona mampianatra ny ankizy hianatra, fa noho izay le fanatrana misy zay satria ny fianarana fanjakana ny EPP sy ny CEG ety soavy masoandro ny vitsy. Ny EPP anankiroa, CEG anankiray, ary ny école libre eo amin'ny 13. Dia eo anatrehan'izay zany taham-pampianarana ano any amin'ny 10 isan-jato any.
fa ny sisan'izay zany tena tsy araka le ray aman-dreny satria saika mahantra ny olona ety aminay satria misy faritra iva koa zany teny fokontany Soavimasanjo ety. Be faritra iva zany ety? Misy faritra iva ety a, misy faritra anankiroa zany a, dia tena hita hoe tena iva ary tena mahantra ny olona eny amin'io toerana io a. Ny fambolena sy fiompiana atao amin'izany toerana izany tsy dia misy satria tany tsy misy fa tanin'olona daholo ny falasan'ny olona ny tany, nefa le toerana le olona tsy maintsy mipetraka eny amin'le toerana iva fa iny mba takatra ahafahany manorina toerana zany. Ary rehefa tonga ny fahavaratra misy faritra anankiroa tena tratra ny trabokoina fahasairahana foana ny olona izay atao hoe ny Atsimo-be Filoha sy ny Imamba ety amin'ny faritra Soavimasanjo ety zany tena tsy maintsy efa miomana ny amin'izany ny fokontany isan-taona hoe tsy maintsy misy ny olona traboina eny amin'ireo toerana ireo ary tena misy fiantraikany be da be amin'ilay fiainana mihitsy zany zavatra misy. Ary mahakasika ny resaka fahasalamana indray kosa, mety manao ahoana ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ety amin'ny fokontany ety? Mety ahoana? Mety manana CSP2 ve fotodrafitrasa mahakasika ny fahasalamana? Mety manana an'izay ve nareo? Tsy manana CSP2 ny fokontany a, fa fokontany Alarobia no mandeha misy CSP2 dia eny ny olona mandeha fa ny dokotera libre zany misy anaky 5 eto amin'ny tanàna eto. Dia misy ny association kely Maefa sy association manampy mba haton'ny olona dia mba manome fanampiana amin'ny fifidianana ny fanafody. Tsy indraindray rehefa amarinina vaky amin'ny fokontany sahirana le olona fa mba maniry mihitsy zany fokontany hoe mba hanana zany CSP2 zany satria mbola manana tany ahafahana tokony hanaovana an'izany ty fokontany. Ny fahasalamana amin'ny ankapobeny, fahasalamana amin'ny ankapobeny atao hoe tsy dia tsara nefa koa tsy dia tsara, tsy ratsy loatra satria voara-maso ihany zany ety amin'ny fokontany satria miara-miasa amin'ny fokontany ny CSP2 Alarobia amin'ny resaka vaksiny isan-karazany izay tsy mitsahatra mihitsy fa isan-taona zany dia tena misy izay foana ety amin'ny fokontany ety. Dia ny olona koa moa zany efa mazoto manatona dokotera, misy koa ny dokotera libre eto an-tanàna, tsy dia hoe resaka vola fa manentana ny olona mihitsy zany ho anatona azy ireny any amin'ny fandrindram-piterahana, ny fiatranan'ireny olona ireny amin'ny ankapobeny zany dia mahafahatrapo ny fiaraha-miasa amin'ny dokotera. Ny aretina mateti-pitranga moa dia ny taso, ny akohaka, ny areti-pivalanana, izay zany ny zavatra tena mitranga ety fokontany ho an'ny ankizy. Nefa ny fahadiovana ety mba mety manao ahoana mba eo ihany ve ny rano fisotro madio mba maharaka ihany? Ny fahadiovana eo ihany. Ny rano fisotro madio manana borona fontaine na paopy any amin'ny isaparitra zany sivy zany zao ny borona fontaine misy ety amin'ny fokontany Soavimasanjo. Dia misy koa ny olona manana fafana, manana rano miditra any an-trano, misy ny mampiasa vovon-drano ampy ny rano zany ety amin'ny tanàna ety. Fa ny fahadiovana indraindray raha mahita moa zao fahasairana ny any amin'ny commune angamba dia indrindra amin'izao vanim-potoana fahavaratra zao misy antsika izao iarahan'ny fokontany rehetrarehetra malala moa sy iarahan'ny miainany amin'ny fako sy ny karazany. Fa ny olona zany rehefa entanina hoe hanao fanadiovana fobe sy ny iarahana manao fahadiovana dia entanina ny olona dia mazoto amin'ny fahadiovana. Raha fehezana amin'ny ankapobeny zany, inona ny tena mety zavatra hoe na hoe olana tena mety sedrain'ny mponina ety amin'ny fokontany ety? Ny olana sedrain'ny mponina ety amin'ny fokontany ety dia fiarahana malala moa zany sosialim-bahoaka ray manontolo zany dia iarahana malala fa manahirana fokontany, manahirana mponina rehetra, manahirana Madagasikara angamba tsy vahatanana intsony. Fa izahay ety amin'ny fokontany ety zany manana tsena naorina tamin'ny fitondrana teo aloha, nefa tsena tsy afaka miasa, tsy azo ampiasaina noho ny olana izay tsy fantako loatra ny antony nananganana ilay tsena nefa tsy nahazo ampiasaina.
noho ilay voalazako tery aloha tery hoe sahirana ny olona ny amin'ny fivelomana tsy anasa sy ny rehetrarehetra dia any amin'ny resaka varotra zany ohatrany hoe fivelomana azo ny olona rehetrarehetra atao satria ny famboleny sy ny fiompiany kely tsy maintsy ho amidy dia fahateren'izay toerana zay zany dia ny olona nefa tsy maintsy mitady-bola misy toerana ray lalana anankiray mihitsy dia tia mifokotany aty lasa fivarotana izay eto amin'ny fokotany zany matsiaro sahirana eo amin'lohan'io resaka fivarotan'ny olona io tsy afaka anakana ny olona koa nefa n'izay hoe aza mivarotra fa dia mampitandrina azy fotsiny hoe ny filaminana sy ny fifandrindrana an'izay zany no azo atao dia vahaolana anankiray ny olana anankiray sy edrainy ety amin'ny fokotany ny fitaizana tanora araka ilay voalazako koa tany aloha lasa midonana foana ny tanora tsy ampy ny fialam-boly dia tsy ampy ny asa dia any amin'ilay fidoroana zava-mahadomelona no tena saika andehanan'ilay tanora amin'izao fotoana izao tsy ampy zany fitaizana sy ny fotodrafitrasa amin'izay fitaizana tanora zay ety amin'ny fokotany ny fahatelo manaraka dia sy edrain'ny fokotany matetika koa na dia tsy anjara asa fokotany azy ny ady tany ety amin'ny fokotany ety na dia tsy ady tany aza dia indraindray misy ady tany tonga ihany ety amin'ny fokotany ety ary lasa olana lehibe ilay izy ary matetika moa reny dia tsy anjaranay dia alefa any amin'ny tribonaly any ny raha mahakasika an'izay eo fandriam-pahalemana misy ny fiarah-miasa ampitany filaminana fa mbola tianay zany ny amafisina fa somary tsy ampy kely izy indraindray iaraha-malala moa fahasarana ampitany filaminana nefa mba hirariana zany mba nitoizan'izay sy amafimafy bebe kokoa an'izay fiarah-miasa ny mpitany filaminana zay dia amin'ny ankapobeny raha ny fandriam-pahalemana milamindamina ihany zany ety amin'ny fokotany misy anay ety fa ireo zavatra mahakasika an'ireo mpivady miady mpisotro toaka zay zany tena zavatra matetiky trangety manoloanareo ary zay mba misy etaeta ve tianareo mba ho ampitaina amin'ny mpitondra mahefatsy zay olona ao ambony amin'ny fitondram-panjakana etaeta tena misy mihitsy ao amin'izay mpitondra manaraka eo efa tariketra zay mpitondra ho avy eo moa zay ny atsaran'ny fiai sosialim-bahoaka zay tsy ho teneniko tsofa fa efa fanomeza tokony zay mpitondra rehetrarehetra eo moa zany efa ampelezan-kevitra misy amin'izao fotoana izao hoe mikarakara ny sosialim-bahoaka fa tena tiako hampitaina ny etaetako ny resaka lalàna tiako hampiarina ary ny lalàna io mba etaetako amin'ny resaka lalàna koa zany tena mba tiako mba hampahafantarina vahoaka zany hoe ny lalàna misy atao Madagasikara avoaka atao boky reny raha mety dia atao ny teny gasy mazava tsara dia hampahafantarina ny olona hoe raha manao an'izao izy dia tia ny zavatra miandry azy tia ny lalàna dikainy dia tiako mihitsy zany zay mba etaeta mihitsy hoe mba lalàna hampahafantarina ny olona fa lasa matoko-tena ny olona hoe zao ny lalàna nefa mety tsy lalàna ilay zavatra teneny dia tiana hampiarina mihitsy ilay lalàna satria amin'izao fotoana izao zany raha vao tsy hampiatra lalàna mihitsy fanjakana tonga eo dia ho sahirana satria efa mivoana be ny olona tena tsy azonao teniteneniny zany tsofo fa zay tiany no ataony dia ataony zay zany ny ilaiko mihitsy hoe le lalàna tokony ho hampiarina manomboka hatreto dia etaetanay farany mahakasika an'izay resaka aditany zay amorainy ny mpitondra fanjakana io ny resaka fananatany zay ny etaetanay ary mahakasika ny eo amin'ny resaka fotodrafitrasa ho an'ny anohanana ny fiarahamoniny olona eo amin'ny resaka fianarana fahasalamana mety maniry mihitsy zay zany ety amin'ny fokotany mba hoe hanana CSB2 zay ety amin'ny fokotany mbola misy ihany ny tanympanjakana eny amin'ilay atao hoe mambe ny ahafahana manao an'izay dia irenay misy ny CSB2 dia mangataka koa zay fiarah-miasa mahakasika an'izay zavatra rehetrarehetra voalaza iray ho an'ny association zay afaka miara-miasa aminay dia raisina tanandroa fa mbola mibetsaka ny zavatra azo atao ety amin'ny fokotany malalaka eny ary Andriamatoa Rakoto Malala Désiré misaotra betsaka anao nanaiky ny tafatafa niaraka taminay nandritra izay fotoana fo zay ka makasitraka indrindra tompoko misaotra indrindra tompoko